zava-dehibe amin'ny firenetsika amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampihavanana ny malagasy samihafa. Ka le fampihavanana firenena moa araka le voalaza tao dia misy sokajy samihafa mihitsy izay miankina amin'ny tantaran'ny firenetsika, miankina amin'ny zavatra niseho teto amintsika, miankina amin'ny fomba amam-panao izay ianaretsika. Ka dia everiko fa ny zavatra natao androany izay tanterahany mamimady teto dia zava-dehibe tokotra mba hisanika ny saitsika fa tsy misy fampandrosoana vanona raha tsy misy fampihavanana. Mifanohy daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo mba ahafahantsika zany mitondra ny firenetsika sy mpiara-pendratsika ny praitany latinantsika amin'ny fivoarana sy amin'ny fandrosoana. Fomba tsy mety rehetratsika hatramin'izay aokotsika zany hitodika amin'ny tenatsika ihany aloha satria misy fomba amam-panao izay tsy mijery afa-tsy tenatsika. Izay zavatra izay dia tena tsy mety mihitsy. Tsy hatogavantsika amin'ny fampandrosoana, tsy hatogavantsika amin'ny fampihavanana. Tsy maintsy mila fandavan-tena io, tsy maintsy mila fanetretena be dehibe ary ilaina koa ny fahatsapana ary filazana mpahabe maso fa izao no tsy mety, izao no arenina ary izao no tokony atao. Ny mpitondra fanjakana dia tokony hanana an'izany toetsera izany, an'izany fomba amam-panao izany satria zavatra tsy ho vita androany ka androany eo fa lavitrezana ny fampihavanana zavatra ilana finiavana be dehibe ara-politika, ara-pitondrantena, ara-pitantanana ny fampandrosoana ny firenena. Dia ataoko fa izay zavatra izay zany no sakana hatramin'izay ny fitiavan-tena be loatra ary ny fomba amam-panao tsy mety, ny famitahana ny vahoaka, fandraisana ny vahoaka ohatra ny ankizy. Io dia ratsy satria vahoaka dia manana zavatra lehibe eto. Misy iraka nampanaovina efa tanteraka izay iraka izay angamba na dia tsy ary fomba ny fanatanterahana izay. Ny toerana eto Madagasikara efa antobiazana ary tsy lany olo-pirenena manga ny tanindrazantsika. Fa dia raha ny fiheverako azy oka omena ny fotoana izay ahafahany manatanteraka ny programa izay napetraky ny président de république aminy ny premier ministre zay vao mijery izay azo ataontsika. Fa izany moa tsy miankina amin'ny tenako fa miankina amin'ny fitondram-panjakana. Zaho kosa aloha dia mijery ary manaraka akaiky dia akaiky fitondrana andalam-panjakana satria tanindrazana eo. Mampalahelo tokotra ny zavatra miseho any atsimo amin'ireo mpain-tanindrazana antsika. Raha ny malagasy sa malagasy ny fanolobodorindrina tanàna anankiroa no famono miaty dia alahelo tsy roa amantany no ateraky izany zavatra izany. Ka dia tokony fongarina hatramin'ny fakany mihitsy ny tsy fifankazahoana ohatran'izany, tsy hoe tsy fifankazahoana fotsiny fa ny fifamonoana ohatran'izay. Ny tenako moa hatramin'izay dia ny teny foana tsy misy filaminana ho tanteraka eto amin'ny tanindrazantsika ty. Ratsy ny rehetrarehetra no miaraka manao, miaraka manatanteraka ny fampihavanana.